zay ny amin'ny famboleakazony anteneran-doolona zay natao tetsy mieritry tosika iny fa ankalazaina androany andro iraisam-pirenena ho an'ny onjapeo tsy very anjara tamin'izany fankalazana izany ireo mpanao gazety malagasy nisy ary ny etsika samihafa zay noentina nanamarika izany fankalazana izany deo jerentsika ary ity fanadidina manaraka ity. Androany tokoa no andro maneran-tany ho an'ny radio izay ankalazaina miaraka amin'ny UNESCO isan-taona. Tamin'ity indray malotia ny lohahevitra dia ny radio sy ny fanatanjahantena. Azo heverina fa tsara fantona ilay lohahevitra satria ny fanatanjahantena tokoa no mampiray, mampiavana, mampisy fandriam-pahalema. Izany nanam-potoko fa Korea avaratra sy Korea atsimo dia fampitantana amin'ny lalao olimpika ny tany mangatsika amin'izao fotoana izao. Pirofo izany fa ny fanatanjahantena no taranja iray afaka mampiavana isoko tontolo izao. Izay ao anatina disa tanteraka na ny asa fampioroana na ny ala politika sy ny fanatanjahantena izay sady fialam-boly ho an'ny mpanjifa, ho an'ny mpijery sy ny mpamaky sy ny mpiaino antsika no mitondra na tsy laza hoe fiadanana fa fitoniana ialana amin'ny disadisana. Androany zany teto amintsika dia onjam-peo maromaro no niarana anonja nivoy izay lohahevitra zay ary ratsika eto hatramin'ny farany tena dia nahita tsara hoe tafita ny afatra aloha zany amin'ny tendany toroky ity satria tokony sarona mandrakariva tokoa fa ny radio dia tsy asan'ny mpanao gazety rehetra fa asan'ireo mpanentana sy teknisianina ihany. Ireo ny dokotera Masanandro maharadio ny radio. Tahaka izany koa ngamba ny any amin'ny télévision, tahaka izany koa ny any amin'ny asa fanaovana gazety fa radio no resakitsika zany dia heverina fa tafita ny afatra.